Araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitrin'ny Ministra farany teo dia ho hakarina avokoa ny karama sy ny tombontsoa ho an'ireo solombavambahoaka sy ireo loholon'i Madagasikara. Azo heverina nefa dia hanambatambazana ireto farany noho ny feo mandeha amin'ny mety hisian'ny fitsipaham-pitokisana ny anton'izao fampiakarana ny karama sy ny tombontsoa an'izao. Rahantsika indray ity fanadihadiana iray ity. Mandeha ny tapo-maso sy fanambazana ny Parlement malagasy. Taorian'ny fenandeha ny mety hisiana fanonganana ny filoham-pirenena sy ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement, ampiakatra ny karama sy ny tombontsoa azon'ireo solombavambahoaka sy senatera ny fahefana-panatanteraka. Raha ny fanapahan-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitrin'ny Ministra farany teo, asiam-panitsiana ny didim-panjakana laharana 420 sy 720 tamin'ny Rome 420 sy 2 izay nitsiny ny didim-panjakana 420 sy 2 tsipika 470 tamin'ny 4 Martsa 420 sy 2. Mikasika ny karama, ny tambo-karama ary ny tombontsoa ny fivoahan'ny antenimera-pirenena ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitra ary ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Toy izany ihany koa nasiam-panitsiana ny didim-panjakana 420 sy 2 tsipika 470 izay nivoaka ny 4 Martsa 420 sy 2 mikasika ny karama, ny tambo-karama ary ny tombontsoa ny fivoahan'ny antenimera-doholon'i ny mpikambana amin'ny birao maharitra ary ny loholon'i Madagasikara. Nandritra ny filan-kevitrin'ny Ministra farany teo no naroso ny Ministera ny vola sy ny teti-bola ary notapahan'ny fahefana-panatanteraka ny fampiakara-karama, ny karama ary ny tambo-karama ary ny tombontsoa ny Parlement io. Ankoatra io, mandeha ny feo ny hanomezana fiara tsy mataho-dalana ny député. Raha ny fantatra dia hisy ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana 7 sy 2. Mandritra ny fivorina ara-potoana ny Parlement no aroso volan-dalàna mikasika ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana 7 sy 2.